Napetraka ny zoma lasa teo ny vatofototra ho an'ny fiangan'ny asa fandrenana sekoly ho an'ireo mpianatra marobe izay tsy tafiditra tao amin'ny vokotany Mandritsarakely kaominina ambanivohitra Antsoantany Antsirabe faharoa. Ny MDF na ny Madagascar Development Fund no mamatsy ny vola ka ny association mazava no anara-maso izany asa izany izay ho tombanana ho vita ao anatin'ny 570 andro. Lara-pamehana ho andramatoso ny mavombahoaka voafito tao Antsirabe faharoa ny fijerena no avy ny tanora malagasy. Rahantsika malala fa fanabeazana zany anisany fototra voalohany isotsika fampandrosoana. Donc raha tsy fototra zany fanabeazana ny ankizy dia tsisy rireny ataontsika ho avy sy horery aty firenena ity. Ao anatin'ny antenim'ny era-pirenena miady mafy tokoa izay solombavam-bahoaka ny ao amin'ny lafiny fampianarana raha hitantsika angamba matetika amin'ny anao manjery dia miady foana izay indrindra eo amin'ny sehatra ny fikambanana iray aman-dreny mpianatra mba hisubventionner anazy ireny. Fijerena ny commune hafa angamba tsisy atao zanak'alafa fa ho jerena tsara daholo ireo commune reo misy ny hoe ty maika sy misy hoe larapatsy hoe misy hoe ambanin-javatra moa zany fa mitovy daholo fa dia tsy maintsy hoe arahana tsikelikely satria tsy ho araka daholo hijerena izay anatin'ny ray mandeha zany. Notolorana fitaovam-pianarana ireo mpianatra nanatrika teto. Ny filohan'ny fiarahamonimpirenena eto Vakinankaratra izay nanotrona ity fotoana ity dia nanamarika fa zava-dehibe rehefa ny fanjakana no mitodika mijery ny vahoaka sy ny taranany toy izao.